Mantra fotsiny ianao. Saina miodikodina mandeha ndrehetreny tsy afaka miazona ny sainy amin'ny zavatra any mihitsy. Tsy Andriamanitra zany mpitoroteny fa 5:1 milaza tandremy tsara zay holazainao omenao ny sainao ho ataonao. Zao le teny hoe mandeha indika hoe mihetsika tsisy tanjony, miremby, fahatany, fa hoany mandeha amin'ny lalana tsy fantatra, tsy manao fanomanana zany na koa tsy mazava. Ary tena mahitsy tsara rehefa velantsika mandeha fotsiny eny ny saintsika dia sika ihany mampalemy ny saintsika, satria tian'Andriamanitra anampy antsika ny saintsika amin'ny zavatra hafa rehetra ataontsika. Efa tsikatotro fa rehefa manao ny saiko ao amin'izay ataoko na dia rehefa manoratra aza dia mivoatra koa ny soratanako. Fa raha manoratra ka misaina zavatra hafa dia milasa daladala ihany koa ny soratanako. Ka ny fomba namoronana Andriamanitra antsika dia tiany sika mba hifantoka hitandrina koa. Zao mba hanaovana izany ary dia mila mandeha miadana sika. Ary ny ankamaroanareo zao ilaza hoe za tena sahirana be. Mizotra ny fiainana ny angana be mihitsy. Hitanareo zao sika tsy tokony hamela ny fiainana hitondra antsika. Sika mila mianatra ny mitondra sy mameno fiainantsika ka mijanona ny famelana azy ife antsika. Raha tena sahirana loatra ianao, amboary ny programanao. Raha tena mandeha mafy loatra ianao, mandeha mora. Zany mety midika hoe tsy havita ny zavatra rehetra tianao vitaina izany ianao. Zay rehetra ataonao dia ankafizo ary tsy afaka ankafizinao zany raha tsy manasainao anatin'izany ianao. Sika zao miaina anatin'ny taona filalaovana mihitsy marika toko 4. 1920. Dia mbola hijery andiny hafa ihany sika 1920 zay tena tsara mihitsy. Zany zao dia fanoharany amin'ilay mpamafy. 1920 ary misy hafa koa zay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no ilain'andreny teny fa ny fiahina zao fiainana zao sy ny fitaky ny arena ary ny filanany zavatra hafa miditra ary ny fandriana sy ny fitiavan'ny zavatra tsy hafa maro zay mangeja ny teny ka dia lasa tsy mamoa izy. Ka isaky ny mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra ianao dia hita fa mitapitahana foana. Tsisy ho latsikatra koa ny zavatra tsy mandeha amin'ny loany rehefa miezaka mandany fotoana kely miaraka amin'Andriamanitra ianao. Mba sainao ange ny karazany zavatra tsy maintsy edinareo ireo olona na dia ny hanaovan'izany androany. Na ny omaly hariva ihany koa. Fa mila tena tapa-kevitra tsara nareo fa mila amboarinao sainao, dia ajanonao amin'izany satria isika mila mantakatra hoe isika anie ka mana fahavalo. Izy tsy mitady antsika hianatra ny tenin'Andriamanitra zany ary na dia manao zany any am-piangonana azy ianao dia tsy tiany mba hanao fanamariana kely akory amin'izay renao ianao. Tsy dia rareny loatra ny eo aza ny vatanao rehefa tsy tena mifatoka ianao. Amen. Ka rehefa mba mitory andro any aza mihinana mofo aloha dia aza misotro an'ilay kafe kely koa, aza mbola mody satria za tena ny asa mafy hanampy anareo mba andehananao lavitra kokoa. Tao jerena ny 5:20 ary hoy izy taminy zay teny renareo araka ny tena tiako zany zay ohatra na sainy zany na fianarana zay omenareo amin'ny fahamarinana zay renareo ihany no fanoharana fahendrena sy fahalalana zay iverina aminareo. Ka raha miteny hafa zany mba hienona zany indray hoe manampy antsika fa tsy hanampy antsika ho tia zany raha tsy efa dini antsika zany miverina dia miverina foana. Ny kristianina koa dia mirona ataotra ny teny hoe mandinika. Satria zany zao dia miaraka amin'ny fivavahana tandrefana dia ny fomba ny sy ireo karazany zavatra vaovao zao. Fa efa tenin'Andriamanitra zany aloha. Aleo ajanona ny fanomezana ny fahavalony zavatra tsara. Ka hoe atahorana zany. Afaka mipetraka ianao dia mandinika tsara. Afaka mipetraka ianao dia manakombona maso dia misaina ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Za dia fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Andriamanitra dia manana ho avy mamirapiratra ho ahy. Izy zavatra tsara hitranga amiko androany. Efa nateraka indray Andriamanitra dia tena tia tsisy fepetra. Raha tia azo tombontsoa amin'izany ianao, afaka tomboka ao avy any ambony mihitsy zany. Za dia fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Tia Andriamanitra. Zany hoe afaka mipetraka eo ianao dia afaka misaina zany zavatra zany kely ianao aloha mandritra 10 minitra. Za dia marina amin'Andriamanitra. Marina aminy marina amin'Andriamanitra. Za marina amin'Andriamanitra. Ary dia tampiko eo indray iny taminy zana-tsipika. Ianao manao zavatra diso betsaka koa. Za aloha tsy misaina zany zao tsy haiko ary hoe inona no tsy mety ataoko zao.
za de fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Isaky ny manao zany ianao de toy ny manao ny fietsehana lalina kokoa hatrany ianao de melalina de lalina kokoa hatrany zany fa afaka miteny mahitsy aminareo fa matahotra ny kristianina ary tena maro zany tsy ndrehetra fa betsaka ny matahotra ny teny hoe mandinika zany hoe tamin'izay tany am-piangonana zay nisy taona maro zay ny anarako fototra tsarany amin'ny famonjena fa tsy tena nananako fandresena loatra teo amin'ny fiainako zany hoe raha vao mandreny tena hoe mandinika de misaina avy hatrany hoe culte zany. Mila ampianarintsika ny olona ny fanaovana zany zavatra zany. Afaka manavao ny sainao ianao amin'ny fisainana zavatra ray miverina de miverina foana ary raha misaina zay sain'Andriamanitra ianao de ho azonao zay tian'Andriamanitra nananao. Tena marina zany. Nomentsika voninahitra Andriamanitra. Miezaka foana miazona zay ijerenan'i Jesosy. Miezaka mandazy mety fanelingelenana. Tena saiko mihitsy zao hoe aleo mba merina zany indray raha amin'ireo zavatra izay ampiasainy devoly soranao amin'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra dia ny famonona ny sainao amin'ny fanamelohanao sainao ny amin'izay tsy mety rehetra eo aminao. Isaky ny mihetsika ny devoly dia mampatsiahy anao ny amin'izay tsy mety eo aminao fa mila mijery ny azo fijaliana ianao dia manao hoe za tena feno fisaorana fa efa nidiovin'i Jesosy sahady zany ary sady vao vela ny olom-baovao ihany koa dia ilaza zavatra manareo ny afatry ny filaza-tsara ny vaovao tsara indrindra eto tany. Tsy isy vaovao tsara mihoatra ny zany vaovao izay efa azontsika zany. Zao ny zavatra manaraka ho resahana dia mikasika ny 10 amin'ilay boky ary zany dia resaka fisainana fisalasalana fa miresaka fandehandehanana isika saina misalasala ary ny antony mahazava-dehibe ny firesahana mikasika ny fisainana dia Korintiana 2:10 izay milaza ny ametrahana izay mety ho sary an-tsaina rehetra fisainana ary ny teoria ny amin'ny zavatra avo rehetra izay manandra-tena hanohitra ny fahalalana marina an'Andriamanitra ka mila tena mitandrina isika ny amin'ny fisainana lavitra loatra. Nahoana satria mitondra ho amin'ny fikorotanana zany sady mitarika antsika ihany koa amin'ny ohatra maro hafa hiala amin'izay karazana fanavahana ary ny hafa rahantsika dia tsy mankato an'Andriamanitra. Raha tena mafiloa moa ianao na ilay lazay koa tena beloa be ilay antsointsika hoe matavy loha zany midika fa tena miaina ivelan'ny sainao ianao sady tsy mba misaina zay mba mikasika ny fanamasina. Zao isika angetsy natsoina mba tsy saina nininina tena tsara misaina zavatra fa za manana fitsipika eny amin'ny fiainako izay zaraiko aminareo. Za afaka misaina ny zavatra rehetra afaka mandalo ny zavatra afaka mametra-panontaniana amin'ny zavatra afaka mikady zavatra mandra-pikorota koa ary ny fotoana mampikorotana azy zay ny famantarana fa efa lasa lavitra dia eo ano mijanona satria Andriamanitra tsy tompony fikorotanana. Za raha manana olona amin'ny fiainako hoe maninona ary mitrango zany mety tsy takatra hoe nahoana mitrango zany nahoana ary mitrango amiko nahoana ary mitrango zao zany dia mivavaka dia zany raha vao manomboka latsaka na hoe mikorotana tonga dia hoe andraso kely aloha tsy voatery anao kajikajy zany efa hain'Andriamanitra zany tsy mila haiko zany hoe nahoana ny ilaina haiko dia izy tsy mila hainao hoe nahoana raha mbola fantatrao koa ilay mahay ny antony zany hoe nahoana. Amen. Firy aminareo zao ty mikajikajy zavatra hitanareo zao tena andany andro betsaka amin'ny fiainanareo nareo hikorotana zavatra maro amin'Andriamanitra no mistery ary mistery dia zavatra tsy afaka kajitsika. Rehefa mijery mistery ianao raha ohatra mistery tsara zany dia mila miandro mandra-patapitry ny seho ianao fa manana mistery maro Andriamanitra fa mila miandro mandra-pavitala seho sika mba hita hoe inona marina no mitranga fa betsaka ny zavatra izay takatra zao mihoatra ny taloha tamin'izaho vao nandalo azy reny fa tena nandany fotoana loatra nanao zany kajikajy zany fa ny anina taondreny dia nanala ahy teo amin'Andriamanitra fa tsy mahay be hitondra ny fiainanao zany ianao kajy anoho ny fiezana manao kajikajy. Za tena fatoran'ny fisainana mihitsy fa afaka velanao zany. Zao sika manana zavatra vitsy zao eto androany manampy amin'izany afatra zany ka ilaza tantara aminareo zay ato anatin'ity boky ity zao antsoina hoe tantaran'ilay akanjo mena mety efenareo zany mety tsy mbola koa fa mbola tantaraina ihany zany. Novidiko akanjo io efa mety 17 taona ary vaovao izy tamin'izany tena no heveriko tena tsara io ny marina tena tiako be io taloka novidiko tamin'ny ampeningeza no mety aminy satria tsy isy atonina. Ny fitikavina mena sy volafotsy koa nampiarahana taminy dia tondranao tamin'ny arona plastika
nanatony zatafitoerany de nankafy zany isaka mandalo to amin'ny efitra io ah zany ka tena akanjo mena tsara ka tsy manatsara mihitsy aho hoe zay andro mety anaovako zany dray andro any vavaka tao am'ilay efitra ho any madamy rainan'olo tena tamin'ny fivirina mahazatra zay natao tany Saint Louis tam'zany nianarana moa de rotanina hoe atompo rotanina zao tena fitahina mihitsy inona zao no afaka ataoko hitahina ny rotanina masoko zany tamin'io tonga de tany am'ilay akanjo mena de hoy aho hoe tsy afaka omeko azy ty akanjo ty fa vaovao io zao no fandehan'izany fantatro eto fa tsy misy teny zao le feo kely zay tsy misy teny iny zany tonga de tonga am'ilay fahalalahana ahoana ary no ahitako any rotanina marina de zao za zany tsy tia nomeny akanjoko zany fa tena nampiny de voly tonga de mailaka mihitsy izy nanampy ahy tsy afaka mena olona zany io akanjo io fa vaovao io zao nizaniza milaza fa tsy afaka manome zavatra vaovao raha miverina am'izany za zany mbola tena tsy mpanome olona zany loatra fa mpanome kely aho tam'izany fa tsy tena mpanome tsara ary nanomezako olona taloha de rehefa leon'izany aho fa tsy mba hoe raha mbola tiako le izy zay ny anarako zao fa tsy mba mpanome ny anaran'izany ny farany Andriamanitra ny tena tamiko hoe maninona zao ianao raha tsy mody manome tahaka an'io de toy ireny hoe tena mpanome reny rehefa manome karazany zavatra ho any mahantra de tena misaotra azy ianao satria nanala ny tsy ilainao ry zareo fa ny hoe tena manome ianao de rehefa manalo ireo zavatra zay tianao sy ilainao marina zany miramiko ihany fa za miala aloha mijanona eto ka tena nahagaga ny fomba amin'ny alalan'ny fisainana satria de tena ny saina hoe Andriamanitra tsy afaka mangataka nomezako akanjo vaovao zany mihitsy de avy eo any saina izay nividianako zany indray de mbola ny saina lay kavina mena sy volafotsy ihany koa zay nividiko fanaraka am'izany ka milaza aminareo fa mety tsy nihoatra ny 30 sekonda zany de nandre tamin'Andriamanitra ny tena tamiko tamin'ny alalan'izany ary tena tonga hatramin'ny sainana aza hoe hitanao tena ndevoly manao zay akanany zavatra tena tianao zany ka naka teny avy amin'Andriamanitra namadika zany fandrahonana avy amin'ny devoly de tsy nankatoan'Andriamanitra avy amin'ny saina daholo zany tsy mihevitra aloha hoe tena antakatsika ny fandrian'Andriamanitra teo amin'ny isan'androm-piainatsika hoe hatraiza ny fitariany sy ny fandrony atsika sy ny mafaly ary mampiovotra ny fiainatsika rehefa tena tarian'ny fanamasina marina sika ka miala amin'io sain-dratsitsika io ajaroa ny fiezahana mikajy ny zavadrehetra ka lasa ndro herinandro teo tsy de ny sainany amin'ilay akanjo mena ntsony tapabolana ny lasa de nanao antsoina nanomboka ny vavaka androtanina indray aho tamin'ilay efitra ihany jereo ny marina de Andriamanitra efa nanao androtanina tao am-poko fa tsy zany teo hoe miverina am'izany fa nataony zany rehefa tao amin'ny vestiaire satria tena ny zavatra tao zay tia ny ampiasaiko hitahina azy hitanareo zavatra kely tao amin'izany efitra zany fotsiny za miakanjo ao foana isa-maraina miaraka mankany amin'izany fivoriana zany foana Andriamanitra ota io foana rotanina fa ahoana no afahako mitany rotanina fantaniana dala fa teo indray za zany efa nalala hoe zany kanefa koa nalala eny ary zao zany tena zao kosa efa tena Andriamanitra tena teny tamin'ny tompo mihitsy ainareo tsara hoe ahoana fitiavantsika fampiresaka aminy hoe za mbola tsy nanao an'ilay izy akory de ny zavatra zay ny sainiko de zao hitanao zao za zany tsy nividy ao akory fa nividy azy tamin'ny abiany aho fa tsy ny ahy fa tsy mba tena natao ahy io zany amen zany tsy nahafahako nanao io mihitsy ainareo zany rehefa Andriamanitra zany a rehefa nianatra hoe rehefa miteny Andriamanitra me zavatra ray ka miazony zany a tsy afaka makafi izy tsony a fa tsy misy sosotra ho atsony zany taoriny tenen'Andriamanitra anome zany voalohany ka nanaovaka izay ezona anazy de lasa fototry ny fanameloana azy zany isaky ny mijery zany a ka tena nomeko androtanina nilay akanjoko ary taona maro taona izay rotanina lasa niasa tao amin'ny fiasanay ko ary nanaova lay akanjo mena de hitanareo le akanjo mena tena lasa tantara tao amin'ny asa fanompona ary am'izao aza lasa ao amin'ny vakoka ao am-birao zany ka noho ny aminareo koa de ny finosinay lay akanjo mena de nentinay hatra ty amin'ny lalana rehetra manerana ny San Jose de zao ny zavatra tiako ataonareo zao misaina zao hoe ahoana ary mba nitiavako ty akanjo ty tam'izany inona no mety no everiko ataoko amin'ty akanjo ty na de andeha hijery alika aza mety tsy anao an'io a fa zao le resaka zany zavatra zany resaka zany zay mety efa
eo amin'ny 5 na 7 taona lasa za tsy nankatoan'Andriamanitra ny amin'izany zavatra zay tsy nisy dikan'izany tsy isy dikany tamiko mihitsy. Selah, janona kely dia mba saino zany. Amen. Amin'ny Jakoba 1 milaza izy fa tokony mpakatony teny sika fa tsy ho lasa mpiainy fotsiny ihany, dia mitaka ny teninantsika amin'ny alalan'ny fisainana sy ny fanohitra amin'ny fahamarinana. Fa tena olana rehefa milaza sika hoe tena tokony nanao zany nefa marina izao eo ihany aloha nareo, haiko fa tsy tokony nanao zany nefa ndao tokoa dia raisiny zany atao zavatra tsotra hoe za haiko fa tsy tokony nihinany tia nefa haiko zany fa tsy tianareo raha makany fa mbola hoany ihany satria zany mpiandraikitra ka mandeha amin'izay tiako haiko fa tsy tokony isotro ranomamy betsaka isan'andro nefa haiko fa tokony hampietsy-batana nefa haiko fa efa tokony atory teny efa mila matory zao nefa hainareo zay tena ataontsika zao lasika hoe haiko zay zavatra lazain'Andriamanitra fa zao no antony tsy anaovako an'izany. Amen. Dia aveo sika mifarana amin'ny hoe tsy haiko inona mahazary olona fa tena hafahafa Andriamanitra, tena mila fahagagana, tena mila olona vavaka ho ahy tena tsy azoko mihitsy hoe maninona no hafahafa ratsy ohatran'izany. Tsy ho sarotra tsony ny hamantatra izany raha vao manomboka miaino an'Andriamanitra fotsiny ianao. Tsy hitako akory izay ilazananareo ny fihetsem-poko amin'izao raha mihoatra ny taloha, satria za zao dia matory efa alina. Fa manala karazan-javatra mifandaharako dia mianatra manao tsiko zao. Za tia hanampy olona fa tsy tiako halasa dalara eo, mbola tia saina ampiny za tsy mitady hoe nareo rehetra salama daholo dia mijoro dia miazakazaka fa za kosa anoany efa ho faty satria tsy nahinanao tsita amin'ny olona rehetra. Fa tena mahagaga ny fanamboarana kely afaka ataonao rehefa mihaino fotsiny fanamasina ianao. Za zao dia tondra tombontsoa lehibe eo amin'ny fiainanao, mila mandeha amin'ny teboka manaraka izao. Aza miaina amin'ny fikorontanana fa tsy mitombona amin'ny mampino izany. Ny ray amin'ny ohatra izay ananako amin'ny boky io koa dia momba ny zanako faraladidainina izay efa ho 13 taona amin'ny Desambra dia re olona za zany nandany fotoana loatra tamin'ny zanako farany mbola kely ny saintsaina hoe ho velona ary ve izy fa tsy tia fianarana izy, tsy misy tiany mihitsy ny amin'izany. Zany hoe tena efa faly tamin'io zazy io navitany ny lycée, ary ny ambonin'izany moa tsy mba zavatra sanydresahana akory aza satria izy efa tsy tia fianarana mihitsy, tena tsy tiany mihitsy momba zany. Izy ary moa efa nanana olana nianatr'ireo fomba conventionnel zao. Basainy zao za nandany fotoana fa raha ny amin'izao dia izy zao no mitarika ny asa fanompony Joyce Meyer. Ka tena afaka miaro fotoana maro ianao tsy anahinany amin'ireo zanakao dia milaza fotsiny hoe Andriamanitra za tsy mahalala ny planinao fa za matoko fa manana izany ianao. Zany hoe hitanareo za mananjanaka vavray dia hoe ahoana ary mba ilanty izazy ty ato-drano mba hivelomany. Zany hoe izy ary tsy mahita ny kirarony akory maraina, inona no nataony zao raha tsy eo tianareo ho ainy mampime amin'izao. Izy nilay ray amin'ny zanako efatra zay manao ny korsako rehetra sy mikarakara dia tonga manamboatra ny entako isaky ny voyage dia miantoka fa tsy misy zavatra ilaiko na dia ray azaka tavela ao an-tranoko. Ka le ray izay tsy nakarakarana dia tena nazy zao lasa mpikarakara. Marina misy fanantenanany amin'ny zanakao. Aza mandany fotoana anao anaovana izay kejiny izany eo foana zao. Ny saina manasy matahotra tsy normal zany. Mba hainareo ve normal ampino vedanana? Zany tontolo normal amintsika, zany tontolo normal amin'ny lanitra, zany tontolo tena tokony hiainantsika, ny tontolo ara-panahy dia ilay fiadanana mihoatra ny fahalalana rehetra. Dia inona moa zany ny vavahantsika raha mbola hitohy amin'ny fanahiana foana? Fa tena dalàna zany ezakariana fotsiny raha mbola hanafoana ianao aza mivavaka.
rehefa niezaka nampianatra any amin'ny tsy fanahina de tonga tamin'ny fotoana zay niverina hoe tompo tsisy anto tokony ampianarako ny tsy fanahina mihitsy satria ny olona mbola hitoy ana foana za zao nandre ny afatra rehetra ny amin'ny tsy fanahina fa mbola nanay ihany ka ny farany a nidina teo amin'Andriamanitra de nianatra nanao hoe rovina ary ny olona no tsy anatsony de zao ny zavatra izay nianarako efa mijoreto a de milaza aminareo mandra-pamanga ny tarihako tsy ana fa hitanareo zao mbola ana foana ihany nareo mandra-pahitanareo fa tsy ilaina akory zany tsy anampianao amin'ny olanao zany tsy amany olanao ihany koa zany fa zany rehetra zany de sika manao hoe tena nihevitra fa raha misaina ela sy manamikasika zany de hoe mba afaka ny anao zavatra fa tsy mety zany matetika mitondra sezavaty fa tsy nitondra zany ata am'ty herinandro ity fanahina nge tahaka ny manisy vato amin'ny sezavaty isan'andro e manahiranao foana zany fa tsy mitondra anao makaiza ny faran'izany de eo mitoerana misy anao foana ianao de mivezivezy eo mandeha de miverina mandeha de miverina mandeha de miverina ary samylaza fa ny fanahina de tena olana lehibe amin'ny akamaroany olona mihitsy zany io za ve mba nana misy fotoana rehefa oatra zany de milaza aminareo za tsy mitovy amin'ny talohantsony amin'izao re olona Andriamanitra nitondra avy tamin'ny lalandavitra mihitsy tsy mbola any amin'izay tokony isy fa isaona n'Andriamanitra tsy any amin'isy taloha miamandroso azao ary afaka tonga amin'ny fotoana ianao zay tsy anahinao tsony ilaina ataonao rehefa anaty fanahina ianao de hoe misaina zavatra hafa indray aloha ataovy zay isainao zavatra hafa indray ataovy zay isainao zavatra tsara tenenao amin'ny teny mafy hoe tsy zany nanampy tsy anasoa mihitsy zany fa tsy ilaina akory fadany mpitony zany firy aminareo zao no mino fa manandanja amin'Andriamanitra mihoatra ny vorona inonareo ve zany manandanja amin'Andriamanitra no ny voronareo aitsika zay lazay Matthieu fahenina hoe tsy njovy ny voromanidina tsy manafanahina izy tsy manatahotra tsy mba manany amin'ny zavatra rehetra izy kanefa de velomin'Andriamanitra ihany izy ireny tsy mihoatra lavitra noho ny voromanidina ve nareo ahoana ary mandany fotoana manany amin'ny zavatra izay mitrango eo fiainanao ankehitriny ianao satria raha pitsika ianao de azo zava-baovao amin'izay afaka sainao raha tianao zany ka andao hivavaka de andao tena ino marina fa rehefa mivavaka sika de mandriatsika Andriamanitra ary zany no isa zavatra izay tena nanampiamarina zany tena natokavako teo amin'ny fotoana zay ninoko marina hoe rehefa mivavaka de inon'Andriamanitra de izy no anao zay ilaina fitainany amin'izany amin'ny fotoana mahamety ary raha tsy fotoanako zany de mbola tokony faliny amin'izany ihany aloha satria natezerako tsy anafaingana an'Andriamanitra akory marina zany ampio fa mitoro zavatra zay tsy mbola nataonareo zany aiko zao ny zavatra izay heverinareo tena tsy vitako zany tena tsy afaka ao an-tsaiko ao mihitsy zany zao afaka ianao mivera zavatra hafa fa aza mipetratra ery eo amin'ny hevitra maiziny zany hitako matetika hoe makandro mihitsy sika isainanareo olatsika Andriamanitra ampio atsy ana Andriamanitra mingavy ao ampio ambatsy ana tamin'izany sy tevy tany amin'ny fahatanyrany an-tany kokoa tamin'izany ro zanakay mbola kelikely daholo de nanana olana ara-boly zay tsy mety hoe tena nananampy zany de ohatrany hoe reo olona devy zany mankany anevitra hafa any de milalao miaraka amin'ny ankizy de manisy kilalao ny andohany eny izy de mibango zany de mitsabikibikiny eny an-damosiny eny de za ndray any an-dakozia miaraka amin'ny faktura rehetra sy ny masina fikajiana za zany manao kajy ndrehetra hoe manao kajy isaky mankajy tsy hoe nanovaninina zany zany hoe fa haiko mialohan'ny anomboako fa tsy manana vola ampy zay de nitady vagagana fa isaky ny jery zany a de metezitra foana de vao mainka koa matahotra isaky ny manisy zany a de masosotra foana ihany koa de avy eo tezitra amidevy koa satria izy tena mankafiny fiainanteny foana zao ahoana nafano milalao miaraka amin'ireo zazo ireo nefa sika tena manao olana mila manao zavatra ianao manaova zavatra de izy hoe inona tianao ataoko isika matoky an'Andriamanitra manao ampahafolony ty azy sika amin'izay tsara indrindra vitatsika sika efa makato azy andray tanany zany izy zao rovina izy nandray tanany zany de inona zany no ataony inona zany no ataonao endrasany zany ila miaraka amin'ny ankizy fotsiny